fa mila trakanao io loha io dia sytonindreo sorokaroa ireo ary mila fantatrao fa ianao dia fonenan'Andriamanitra fa izy dia manana planina tsara ho anao ary tsy izy dia voly any amin'ny elo izay afaka hiazona anao amin'ny fiainana tsara raha fantatrao izy ianao ao aminy. raha eo misaotranao amin'ny teny androany ireo olona mahafinaritra rehetra na fony somariva tonga eto dia iandry anao dia amelanao kiasikazy ary vavaka Andriamanitra ny mba hikasianao azy ireo ary tsisy olona hivoaka eto tahaka izay nidirany teto. Ahery hivelatra hianatra ho sitrana ho afaka sy voavonjy ireo izay very amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nandre vehivavy nijoro vavolombelona ireo efa elaela ka dia nitombo tao am-piangonana azy izy ka tsy nanao izay elany tao mihitsy hoe izy sy ny fianakaviany dia tena pakany am-piangonana mihitsy fa ny ambadiky ny ridoany amin'ny tsisy pahitany an-trano dia tena mpanakorotana mihitsy izy. Sombony amin'izany izao dia satria tsy indrarahiny ny zanak'Andriamanitra azy. Mino afa matetika ny zavatra hitantsika mitranga eto an-tany dia zavatra izay mitranga ao amin'ny fanahy fa tsy hitantsika ao amin'ny fanahy fotsiny izany. Androany fa ny Mpangalatra Toeran'olona dia zavatra tena lehibe. Nahita tantara andray andro vehivavy iray nangalarin'olona ny momba azy fa ny fiainanay tonga dia lasa nofo ratsy mihitsy fa nalain'ilay olona nangalatra ny momba azy. Ny volany rehetra dia nampandoavy ny trosy izy izay tsy nisy nihinanany akory dia voaheloka tamin'ny zavatra izay tsy nataony izy. Tahaka izany mihitsy ny fahavalo amin'ny olona fa manameloka antsika foana izy. Manao izay amin'ny sainana antsika izy fa hoe sika mila mandoa zavatra matetika foana, mandoa na dia efa nilaza aza amin'ny Baiboly fa Jesosy efa nandoa ny vidiny ho antsika. Mila fantatra hoe izy ianao dia mila fantatra hoe izy ianao amin'ny Kristy. Mila fantatra hoe aiza ny hakanany momba anao. Izay resaka fangalarana toerana izay dia lasa olan'ny olona amin'izao izany ary hividianana ny olona antoka hanoerana mpangalatra. Fa ny vaovao mahafaly dia hoe Jesosy no antoka ao antsika manohitra ny mpangalatra toerana. Resaka fitenenana ara-panahy ka dia natiako hanokatra ny fonareo nareo dia handray ity teny ity izao satria izaho mino fa betsaka ny olona izay tsy mahatsiaro tsara amin'ny tenany izany. Mahatsiaro fanerena avy amin'olona izy, mahatsiaro fanerena miady izy ireo mba ho lasa arak'izay tian'ny olona ho zareo. Dia matetika isika te olona marobe mandray andraikitra maro samihafa ka mampikorotana antsika amin'ny maha isika antsika. Mino aho fa manana arety mifindra amin'ny tsy fiarovana isika amin'ny fiarahamonitsika. Ary hitako fa miteraka olana maro amin'ny fifandraisana izany satria ny olona tsy tena misokatra loatra misehatra mivelatra sy mahitsy. Misy fankatoerana betsaka izany dia asa maro nofo koa fa ny olona manao arak'izay heverany hafa azy fa tokony ho ery zareo. Fa ny marina dia Andriamanitra tsy manampy anao olon-kafa fa tsy ianao ihany izany. Henonareo ave? Andriamanitra tsy hanampy anao olon-kafa ankoatranao izany mihitsy fa tsy mitady anao ho lasa ankasitran'olona izy, tsy hoe tsy ho ankasitran'olona isika akory. Fa misy fahasamihafana ny fandriana ara-dalàna ny ho ankasitran'olona sy ny ho lasa mpitady izany ka efaranao amin'ny famelanao azy ampiasa sy ifehanao satria ianao tena te hiazona azy ireo ho faly foana. Vokatra izany manao izay tsy hahafaly ny tenanao ianao ary matetika tsy mahafaly an'Andriamanitra. Tsy afaka tena miteny tsia amin'ny olona ianao. Rehefa ilaina miteny izany raha tsy fantatrao hoe izy ianao ao amin'ny Kristy. Betsaka ny olona mankany am-piangonana dia miezaka manaraka fitsipika betsaka fa ny marina tsy tena tiany momba azy izy ireo. Mahatsiaro meloka izy dia mahatsiaro voaheloka, miaina ambany enatra sy tsy ny arifondro izay nangono ny teny an-dalana teny amin'izao tontolo izao teny. Ary afaka miteny anareo ary rehefa mankany am-piangonana nareo ka manaraka mihoatra ny fitsipika folo sy fotom-pampianarana vaovao telo fa tsy hanafaka anareo amin'izany korotana izany. Ny ilaina fantatrareo dia Kristy sy ny herin'ny fitsanganana tamin'ny maty. Ary mila fantatrareo hoe izy nareo ao aminy, mila mianatra mamantatra nareo hoe izy ianareo ao aminy. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Famoronana vaovao miaraka amin'ny marika vaovao any anaty laliny any mihitsy. Efa lasa ny zavatra taloha, lasa vaovao daholo ny zavatra rehetra. Ao amin'ny Josoa 5 tamin'ny Josoa andeha hitarika ny olona hiditra haka ny tanànan Jeriko. Teny taminy aloha Andriamanitra, anio
esorina aminareo ny fanesony Ejipta. Tsy afaka mahazo ny tany nareo raha tsy efa miala ny fanesony aloha. Ny eso de enatra sy ny fahatsapatena tsy fahombiazana tanteraka. Rehefa miaina eto tany taona maromaro ianao, saika ny rehetra no mahazo ny fanesony zany. Fa Jesosy maty mba hitondra ny eso zany hiala aminao, mba hivelomanao famelomana vaovao. Fa tsy te hira fotsiny mikasika zany sika fa tena te hiaina zany, de te hankafizy zany. Tiatsika ho tonga fiainana ivelomantsika zany. Afaka ataony olamena ve zany? Misy olona temba atsiaro tsara amin'ny tenany veto zao. Amen. Zay olona efa reraky ny fahatserovana meloka sy toy ireny mampitany tenanao amin'ny hafa ary mifaninana amindreny foana, afaka milaza aminareo afa nanana olana tena goavana tamin'izany taloha, nefa afaka tamin'izany aho zao ary tsy misy zavatra mahasosotra ny devoly tahaka ny olona zay mahalala hoe izy ao amin'ny Kristy. Fa mankahala ny olona matoky izy, tena matahotra olona matoky mihitsy ny devoly, ary afaka ny olona matoky ao amin'ny Kristy Jesosy ianao. Efesianina 1. Nde hijery soratra masina vitsivitsika androany. Tena tiako tandremanareo tsara zany. Efesianina 1:7-8. Ny fitahinany fiderany fanandrata ny fandresen-dahatra ao an'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika ny ilay Mesia, izay nitahy antsika tao amin'ny Kristy. Averintsika rehetra ao amin'ny Kristy. Raha tsikatrareo dia tsy milaza izy hoe mety hitahy antsika, afaka mitahy antsika, izay efa nitahy antsika tao amin'ny Kristy. Hitanareo tsy mila an Jesosy ianao zavatra antsika tsontsika, fa mila mino izay zavatra efa nataony fotsiny. Ary mila mino sika fa antsika zany zao, na de mbola tsy miseho azy zany aloha zao amin'ny fiainantsika, fa mila mino sika fa antsika zany zao, ara-panahy zany de antsika. Fa ho hitantsika zany raha mitoy mino zany sika ka mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra manana planina tsara ho anao. Fa tsy an'olo-kafa ihany, manana planina tsara ho anao izy, de manana planina tsara ho an'ny zanakareo koa. Fa tian'Andriamanitra omby ianao, tiany mba hatsiaro tsara ianao, tiany mba ho mpamoron-javatra ianao. Ny Baiboly milaza fa olohana ianao fa tsy ho rambony, ambony fa tsy ambany, ary ho mpampindrana ianao fa tsy ho pindrana. Ahoana zany? Fa hitanareo zao, mila inonareo koa zany. Mila mianatra ny fomba fanarana amin'Andriamanitra sika. Mosa 7:7 milaza ho tafaradalana vanindro raha tsy efa ny fanaiky. Mila mianatra fanarana amin'Andriamanitra nareo, de mino izay voalaza ny teny mikasika anareo, tsy izay tsapanareo, na izay lazain'olo-kafa mikasika anareo, tsy izay heverinareo na heverin'izao tontolo zao. Mila mianatra manandratra ny tenin'Andriamanitra ho ambony zavatra rehetra sika. Ka raha milaza ny Baiboly hoe voataha amin'ny fitahiana rehetra, de ilaza zany hoe tena voataha amin'ny fitahiana rehetra zany. De hitanareo zao fehezanteny zao, ao amin'ny Kristy, ao amin'ny Kristy. Vao mariky mbetsaka androany. Ahoana ny idiran'ny olona ao amin'ny Kristy? Tsotra kely. Ny fotoana andraisanao an'i Kristy ho mpamonjinao. Ny fotoana anomboanao ino azy. Ny fotoana inonao fa maty noho ny fahotanao izy, fa hoe izy nandony trosa tokony alohanao. Ary ianao de voavela, voasasa madio ianao. Ary izay de manamboatra toerana ho anao any an-danitra mandrakizay. Ny fotoana inonao zany, Baiboly milaza fa ao aminy ianao, ary izy ao aminao. Tonga finanan'Andriamanitra ianao, mba firy ary nisan'ny ilaina andrenesantsika zany mialohan'ny tena ifalitsika tanteraka amin'izany, fa ianareo de tepolin'Andriamanitra, de fonenany velona ao anatinareo izy, ary manao zay rehetra ilainareo atao eto ambony tany. Mahay ny zavadrehetra amin'ny alalan'ny Kristy ilay mpampahery Amen. Efa voataha ao amin'ny Kristy ianareo amin'ny fitahipana rehetra nomeny fanahy masina ao amin'ny tontolon'ny lanitra. 4. Araka ny fidianany antsika tao aminy. Wow, tena faly afa Andriamanitra tsy voazona miaraka amiko zany, ka hoe tsy manana lalaka ivoahany zany, fa manao tanjona ny anaraka anao Andriamanitra. Mahagaga. De hitanareo zao, tsy mahagaga azy mihitsy raha nitoetranao. Efa hainy daholo momba anao, zay zavatra rehetra mety ataonao, zay resaka adala rehetra mety holazainao, zay mety adosoana rehetra mety ataonao. Ary efa mahita zavatra tsara izy, melohan'ny azonao ny fahafahana manao zany akory aza. Inona moa no lazainy tamin'i Jeremia rehefa nanao zay antsoina an'i Jeremia izy ao amin'ny asany?
efa ny foroniko hatrany ekibo ianao ary mialohany namoronako anao to kibondrenao de efa fantatro ianao sy voasafidiko fanaka esako ka zany zao de Andriamanitra daholo izy ihany no safidy de izy no mampiasa ary tsy manao zany izy satria isika mendrika manao zany izy satria tia atsika sady tsotra ka na manao ahoana na manaona ny planiny de hita fa afaka manao zavatra amintsika izy sy mamoaka zavatra avy amintsika afaka misy ola hofaly am'zany ve zao mila mea rehefa mahita vondron'olona zay atambatr'Andriamanitra miaraka amin'ny asa fanompona ray tena toreny hoe mampime reny ny groupe Delirios nandeha niaraka taminay foana ary niaraka taminay izy tamin'ny conférence farany ary Martin Smith lay mpitarika hira ny zara fa hoe tsy afaka tamin'ny mozika hono izy le vehivavy niaraka tamiko zay manao ny voloko foana ary ny tao amin'ny diariny ny mpampianatra no nanoratra hoe tamin'izy mbola kely Deborah de manana olana amin'ny etiny za zao tena tsaika tsy mahay teny anglisy mihitsy tsy haiko daholo ny anarana rehetra ny fodi-teny tsy mampanina any dikany fa tehteny betsaka foana tsy manino zany na anarana na fodi-teny na zavatra hafa ninona koa hitanareo tsy manino zany na voalazako tsara na tsy fa tehteny fotsiny ah hitako hoe misy litera tsy voateny ko ngamba sa ahoana fa ndreto zao sika eto herse de feno ny toerana manana ola mitarika fiderany sika zay tsy nahy mozika de vehivavy mitory-teny zay saika tsy nahy anglisy mahagaga zany afaka milaza fa isika hoe mahagaga tena mahagaga ny hoe ahoana ny fidina ny fanamasina amintsika fa tena vadiny olo-kafa mihitsy isika de ampiasainy ho an'ny vonany araka ny lazaiko teo aloha iray am'ireo zavatra lehibe zay manakona antsika nefa de fanahin'ny frera ihany rehefa manomboka amin'saina isika hoe isika fa tsy Andriamanitra zany ka hoe mendrika an'izany sika na rehefa ampiasain'Andriamanitra sika manao zava-dehibe amin'ny alalantsika de manomboka mahatsiaro misandratra sika de manomboka manambany olo-kafa zay tsy mahavita izay vitantsika fa tena no safidiny mihitsy ianao ny safidy anao izy na de tamin'ny fitiavany aza ny fidy anao izy nandray antsika ho an'ny tenany fomba ahoana ao amin'ny Kristy ao amin'ny Kristy hoe mialohan'ny fanondrenana izao tontolo izao de tokony ho masina isika no hamasinina sy voatokana ho azy ary tsy misy tsiny eo anatrehany de mandresy ny tsiny eo anatrehany amin'ny fitiavany jereo zao eo zao tonga de mety korotantsika raha tsy matakatra hitanareo arak'izany fa marina amin'ilay resaka de hoe efa ananantsika ao amin'ny Kristy daholo ny zavatra-drehetra ao amin'ny Kristy mahita anareo tsy misy tsiny izy Andriamanitra tsy mahita anareo ao aminareo mahita anareo amin'ny Kristy izy zay no mahatonga ny hoe rehefa mivavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy sika de nidika teny hafa milaza hoe miseho eo amin'Andriamanitra noho ny amin'ny Jesosy rehefa mandeha mivavaka nareo tsy miseho amin'Andriamanitra araka ny mahay anareo rehefa nivavaka ao anareo androany ary nysainy zany amilohan'ny foazako hivavaka fa tsy tia hivavaka raha tsy mino fa Andriamanitra dia malisiany izany ka hoe Andriamanitra za mino fa hanao zavatra ianao androany rehefa vavaka zay rehefa mivavaka tsotra-pinono sika za mino fa ho sitrana ny olona de ho afa-patorana izy ireo de azo fahafana koa de za koa mino fa azo fitsarana amin'ny arabolany ny olona ary za tsy mino zany satria izao lay olona matanjaka izay manao vavaka mahery foana fa manana fahatokina ao amin'ny anarany Jesosy fa hoe rehefa maneho izany anarany zany noalika rehetra andoalika any an-danitra eto an-tany sy ambanin'ny tany fa tsy resaka sika zany tsy resaka izay ataontsika zany na izay vitantsika efa lasa fa resaka efa ao amin'ny Kristy zany de ny fahalalana izay dikan'izany ary hitako fa mila fahalalana kely sika mikasika ny dikan'izany hoe ao amin'ny Kristy izany averintsika rehetra ao amin'ny Kristy ka takaro zao ao aminy mahita anareo tsy misy tsiny izy mihoatra ny tsiny voatokana masina fa tena olona miavaka mihitsy nareo ao amin'ny Kristy fa tokony faly amin'ny tenanareo mihitsy nareo Efesianina toko voalohany 17 ao aminy no ananantsika fanavotana fanafahana sy famonjena amin'ny rany ilay fanenenana famelan'ireo tsinitsika famelan-keloka
amin'ny tsy fahombiazantsika sy ny fahafahantsika. Oleretsy tsy henonareo ve manana fanavotana ao aminy sika. Efa novidiny avy any amin'ny fahavalon indray sika, an'Andriamanitra sika, tsy misy idirany devolontsony ny fiainantsika. Rehefa manomboka amin'ny tenanao zay tsy vitanao izy, lazao fotsiny hoe misaotra fa zany vao maika mafaly ahy mikasika an'Andriamanitra sy ny hoe izy de tia sy manaiky araka ny mahazao fanafahana, famonjena tamin'ny rany, lay fanafahana, lay famelana ny am'ireo tsinitsika, amin'ny tsy fahombiazantsika sy ny fahafahantsika. Tsy no sika mendrika an'izany fa tamin'ny alalan'ny arena sy ny fanomezam-pahasoavany. Ndiny faraka amby folo. Ao aminy no nanaovana antsika olovany. Rehefa nitendrena raha teo sika araky ny fikasany, fa piray lova amin'ny Jesosy Kristy ianareo. Aneo soratra masina aminareo androany zay milaza feno fa ny zavatra rehetra nyraisin'i Jesosy tamin'ray de naniraka ny fanamasina izy mba hiasa eo amin'ny fiainanareo tsy mitsahatra, dingana makamin'ny dingana hitondra izany zavatra izany ho anareo. Ny zavatra rehetra zay azon'i Jesosy tamin'ny sorona sy ny fahafatesany zay nomen'Andriamanitra azy de lovanareo ao amin'ny Kristy. Fa aza miodikodina intsony teny zavatra ratsy amin'ny tenanareo, milaza zavatra ratsy ny amin'ny tenanareo, mampitanondrika ny lohantsika, feno fitsehiran-tena, feno fahakiviana sy fiasan-tsaina, de mampitovy ny tenanareo amin'ny olon-kafa rehetra, de mifaninana amin'ny olona rehetra. Fa mila trakanao ilo io de stonon'ireo sorokaroa reo, ary mila fantatrao fa ianao de fonenan'Andriamanitra, fa izy de manana planina tsara ho anao, ary tsy izy de volany amin'ny elo zay afaka hiazona anao amin'ny fiainana tsara, raha fantatrao hoe izy ianao ao aminy. Ao aminy, ao aminy, ao aminy. Zaho mila mafisiko tsara la hoe ao aminy satria tsy misy idirany amin'ny mombanao zany. Rehefa milaza sika hoe fahamarinan'Andriamanitra, mila manampy foana sika hoe ao amin'ny Kristy. Raha amin'ny tenantsika de korotany sika. De mitovy amin'ny tenin'ilay madama hoe raha eto Tennessee de ho fotsiny hoe tena be korotana be, zany foana ihany fitenintsika. Afaka makany Tombouctou fa mbola hiteny izany koa. Marina raha tsy hisy azy, tsy hisy dikany sika. Hoy Jesosy hoe raha misaraka amiko nareo tsy mahay ninona. Fa tsy manandanja sy asiny sika na vidiny ny am'izay atsotsika fa asa tsara ka ividianantsika toerana ray any an-danitrany. Fa tsy mahavidy sika, tsy homendrika izany sika, tsy afaka ny tsara tanteraka sika mba hahazoana zany fahamasinan'Andriamanitra zany. Fa afaka ho ao amin'ny Kristy isika, iankina tanteraka aminy amin'ny zavatra rehetra, averintsika rehetra ao amin'ny Kristy. Za mino fa misy olona eto zao zay tsy mbola nahazo zany fanambarana zany mihitsy. Ary za mino fa misy olona mijery tele maro be zay mahonena zao tena tsy faly, tsy manam-piedana, tsy manana fifaliana. Mihevitra ianao fa efa nanandrana an'Andriamanitra, fa ny marina tsy nanandrana azy ianao fa efa nanandrana karazana fivavahana. Ary tsy nety aminao zany, fa tsy maty Jesosy mba hazonao fomba mpivavahana, maty mba nananao fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalany izy. Fa resaka fifandraisana daholo zany. Amen. Tianareo Andriamanitra. Ary osotry ny fanasitranana ho an'ny fanahinao zany. Zany nasitrana ny fahasimbana rehetra amin'ny fiainanao. De hoe Andriamanitra tianao ary tsy hijanona zany izy, ary tianao tsy misy fepetra izy, ary tsy afaka ny homendrika zany ianao, ary tsy mahavita zavatra anakanazy tsy tianao zany. Mampalahelo betsaka ny olona tsy mandray zany mihitsy ka tsy manasoa azy ireo mihitsy zany. Satria ny marina de hoe raha tsy inonareo zay zavatra renareo androany. Kana de marina azy zany. Tsy novidiana rehefa voavidy de tsy ho marina aminao ihany zany. Tena marina zany, fa tsy hanandrana zany ianao satria ianao tsy mino zany. Ny zavatra rehetra azontsika avy amin'Andriamanitra de alaina amin'ny finoana. Amin'ny alalan'ny finoana izay lazain'ny Baiboly. Baiboly milaza hoe aza manaraka ny fanao zao tontolo zao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Fa izao anampy amin'ny fanavaozana ny saina. Fa mbola ilaza zavatra mitovy aminareo ihany amin'ny fomba maro isan-karazany eto. Mbola manana 7 minitra sisa hitoriako ary anavaon'ny sainareo zany fa androvitra ny fihazonana mafy zany izay niasany Satana taona maro ao an-tsainao ao. Ny azavana no avy amin'ny toerana maizina ao an-tsainao ao, de ilay toerana maizina ao amin'ny fanahinao de maro aminareo zao no andeha hody de isainy zany matetika foana ao amin'ny Kristy, ao amin'ny Kristy. Mitombona ve zany? Mety hitombona ve zany hoe afaka mahazo lanja sy asina? Mitombona ve zany hoe tia tokoa Andriamanitra sy mandray arak'izao maizao azy ao?
fa rehefa inonao zany de mifarana daholo zany fa tapatapa ny sisa. Andiny faraky amby folo ihany eo amin'ny koa nanaovana antsika ho lova no nandraisantsika ny lova. Rehefa nitendrena raha teo isika araka ny fikasany zay maefa ny zavatra rehetra araky ny ankasitrahany fony voatendry ny mialosiny safidiny. Zao no tiako lazaina anareo, Andriamanitra tena mandray tanana lavitra mihoatra n'izay iverantsika azy. Ny Baiboly milaza hoe maefa ny zavatra rehetra araka ny ankasitrahany fony izy. Andiny fahatelo amby folo sy faefatra amby folo. Ao aminy, averintsika rehetra ao aminy. Ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny tenin'ny famarinana de ny filazantsara famonjena anareo. Ary ao aminy koa nareo rehefa avinino, za aloha de ifaly zao de nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Halleluja! Manana tombo-kase nareo zay tsy afaka hitako amin'ny masoko ary tsy hitanareo koa zany fa ilaza aminareo azy zao. Ny devolona hitsy zany ary ny soratra eo aminy de hoe efa an'Andriamanitra tsy azo hidirana. Tombo-kase ao amin'ny fanahy masina dika hoe voatoka. Lotony zao tontolo zao tsy tafiditra amintsika satria efa voaisy tombo-kasen'ny fanahy masina tsika ny amin'ny andro faran'ny fanavotana. Eny ary, zao vao maiky zany aza tsara eo amin'ny 5:40. Santatry ny lovantsika izany fana zany. Zany zavatra rehetra zany zao de antoka iray. Tonga miaraka amin'ny antoko zany. Misy antoko zany. Raha ohatra misy zavatra ohatran'ny tsy mandeha afaka miteny ianao hoe andraso kely aloha devoly fa manana antoka avy amin'ny fanahy masina fa izy no miasa ho an'izao eo amin'ny fiainako. Satria ny devoly de laza hoe tena ohatran'ny tsy lombovonjy ianao zany. Ohatran'ny tsy hitako anao zavatra amin'ny olona nara-bolanao zany akory Andriamanitra jereo nge fidiram-bolanao hoe. Aza miresaka amin'ny tsy fanasitrana ianao jereo kely ny fihetseponao. Aza miteny amiko ny amin'izany atsirana zany fa tsy izy zany akory eo. Raha tena tianao marina Andriamanitra de manina ny fiainanao mikorotana ohatr'izao. Eo ianao mila mamoaka amin'ny Baibolinao milaza hoe jereo manana antoka. Eto mihitsy zao. Efesiana voalohany toko 7:20 vita tombo-kase ao amin'ny fanahy masina 5:40. Fanahy masina no manome antoka ny fiadiana ho ahy. Izy no manome antoka ny fanafana. Raha tsy mbola mahita zany zao de midika zany fa tsy eny andalana ilay izy. Avy ny fandraisan-karama. Amen. Aiza no katsika ny lanjantsika, ny asina sy ny tanjontsika. Tsy tahaka ny ataon'izao tontolo izao. Romana 12:20 teny izay tany saina betsaka am-piangonana ny teny manandanja aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Aza misaina tahaka azy de aza manao tahaka azy. Fa miova amin'ny fanavaozana ny saina tanteraka. Fa ny olona maka ny asiny sy ny lanjany avy amin'ny toerana, fananana, titra, faripahaizana, mametraka ireo karazana litera maro aorian'ny anaranao zay milaza hoe karazana diplôma firy no anananao. Za aloha tsy manohitra ny fianarana hitako fa tena tsara mihitsy zany. Ary ny titra raha omena amin'ny antony mazava zany de mety ho voninahitra. Fananan'ireny diplôma ireny zavatra ratsy akory midika zany fa tena nezaka mafy ianao fa tsy manovanao tsara lavitra afaka mirehetra akory zany. Ary misy karazana zavatra maro samihafa zay misy fahafahana mahazo reny ho amin'ny antony indray na maro hafa koa. Fa tsy manana ny voly reny, tsy manana fanandratany reny. Mety tsy tena maranitra be akory azy reny fa tsy maninona zany. Amen. Satria Andriamanitra ny safidiny malemy sy ny adala amin'izao tontolo izao. Mba hampamenatra ny endry. Ary matetika misy olona tena maranitra tsy ampiasain'Andriamanitra. Satria izy ireny tsy afaka ny tonga tahaka ny zaza. Ka dia iny fotsiny. Amen. Za manokana aloha dia tsy miraharaha titra loatra. Tena mahagaga eny amin'izay alainao rehetra eny ka hitenenanao ny olona tiala aloha izy any antsonanao na anolorana anao. Révérend Bishop Ranabavy izao sa zavatra hafa fa izay ihany za Joyce.